Amin'ity taon'ity tantara nosoratany Natiora nomena Narda, ireo mpandray anjara Ralala, Arliva, Gaston, Rojo, Sophie. Mandray feo Antonio Samuelson, mandrindra sy manatobosa Sophie Raveny Manantsoa, voako indray aloha ngiara-tendry aloha tamin'iny modiny ray berebeko anao asa tanimbary tery ambany atsimy dia hoe ataoko valitanana iza koa no andany andro amin'izay amalitanana azy eo valitanana avy amin'ny Andriamatoa egaly ve he tsy misy io. Mba hianatra any an-drenivohitra tokoa zany moa zany tsika menadary safidy a. Zany tokoa moa ohatra ny tsy mampino zany hoe sika tambanivohitra kely zao. Manaratsy ary dafa anaraka atsika hatrany am-pianarana ty fahantrano ty a. Tsy tia Na dia mikarama isan'andro azy dada dia hoe ity tamin'ity tokoa dada. Ary mba diso manariva loatra kosa anie zany karamana ataony tany amin'ny segaly zany. Masaka ve sakafo hariva rakizy fa makatoriana. Tena vizaka be dady zany. Zany ve? Kely sisa re dia malemy io mangahazonainy io ry dada. Ary aleo aloha idabidabika eto am-pandriana eto. Dia i dada rery moa zany no tavela eto an-tanàna manomboka amin'ny sabotsy rehefa lasa izay safidy a. Ka atao ahoana f'izay no izy e? Tsy maninona fa fianarana no ialanareo eto tsinona. Dia amin'ny fomba ahoana moa zao no avy tany dada rery an'ireo asa fanaovan-ketsa ty an-tanàna amin'ny Novambra ka. Sy tsy maintsy vita ny dada foana ray zany anake. Indrisy ry fahantrana. Ny fifaliako fotsiny a, na dia tsy manaka atao asika telo mianaka kely dia ny fanantenako fa amiratra no avin-janako. Eny ry dada, ezaka izay menada hitady an'izay mahasoka hianatra tsara amin'ity taom-pianarana vaovao ty. Zay tsy misy afa-tsy zay anaka ny tadiavitra aminareo ny tsy hanaovana tsirambina ny fianarana. Ary safidy to tsy miteny mihitsy sa ianjara ihany ny vonina hianatra tsara e. Aka tsy hoe zany ry dada fa to ohatrany lasa ny saiko eto e. Fa ahoana? Amin'ny fomba ahoana tokoa moa zany no avy tany dady ireny fikarakarana ny fambolena sy ny fiompiana eto an-tanàny reto ka. Zany inge hoe horepitra ihany aloha dady. Ka reny any zahay da manampy anao nandritra ny fialan-tsasatra nefa dia mbola sairana ihany sika tamin'ny voly avitra sy ny sisa. Maika fa hoe tsy ho eo zahay. Ny anareo da koa zany to ilozanareo mitsetra ny dady eto fotsiny. Ka efa olon-dehibe tsinonako sahoanao dada. Zany mihitsy ho ary anjara tahako ninona zany hoe hianatra any amin'ny lycée indray. Reto izy dady be fiahahina kely sahady amin'ity fiainam-pahantrana. Mitady hianatra ny tsy mandry andro tsy mandry alina ohatra ny dada sahady. Ataoko ahoana moa fa fahasairanana mampahantrana ny biankodiny. Raha mbola mba teo mantsy reninareo dia Ary to velotseto eto patoriana ho a dady. Eny e, mieritreritra ny raha tsy vita sy ny programa mbola miandry rapitso io e. Oay, sady le petit pois any ambany atsinanana mbola tsy voatondra ka. Aleo aloha ho an'ny farapara amin'ny fefa tsy hoeto tsony tsinonako. Nareo da reto angamba dia tsy hifantoka amin'izay fianarana amin'ny fiheverana lavany aty an-tanàna io ka. Marina tsy manaratsy sahady any amin'ny vokam-panadinanareo amin'ity taona ity. Tsy mbola nianatra indray andro kory nge zay ry dada dia efa kely finoana sahady ianao zany a. Efa hita ho ako. Tsarovy anaka fa rehefa mianatra dia mianatra. Tsy hifantoka amin'izay fianarana mihitsy nareo any an-drenivohitra any raha lasa aty ambanivohitra no atao mameno loha e. Ka tsy mety bakona amin'izany ny eritreritra ry dady. Avy lany aty fa rehefa any dia any e.
Manondraka voly avitra samy rery ngiaratindry zao repitra kely zao ry ngiazegaly sady efa toy izao foana indray rehefa tsy otsony ny akiziko. Marina raha tsy sady efa tsy mahalala andro rivatsona eny nareo efa no de ngera angatiny masoandro ka zao tsy inona vao misy fotoana nyrahana ny reto ka ary nareo zany koa avaiza amin'ty arivariva avy nanara-maso kely ny tatatra nataony dralahy tatsy amin'ny loha sahako tatsy ahy ary nareo zany ange mba hafahafa fiasa mihitsy ohatray hafa fiasa hoana ary ngatya ka ny tompony asa rehefa manara-maso pikarama ohatr' zany mandritra ny fotoana anaovana ny asa ny nareo kosa maninona efa mody ny olona vao tonga taktika daholo re zany raha tendry ay zary nareo zany marina raha tsy efa mihinam-boankazo any an-trano ny mpanao raharaha zay vao midina tsamy zany asany nareo mbola nyloza n'le rangahy tia natorina anao lasesita tany an-tranony tao fotsiny indray zao fa hitako eo io no mahavoanareo tatsako hoe ahoana ry ngiaro tsy mba mampiasa afetsena fa ny aina be fotsiny mety miasa afetsena ahoana ry ngatya ary le rangahy ty zany nge ka miseho be vavito izy elahy no miseho tsy manaja tsy afaka ho aiza nge elahy fa ao am'izay galy foana no hitrosa voly ny asa tany ange tsy vitany saina fa sandry foany na ho aiza ianao na ho aiza zay no mahaketrina anareo karangah marina vo vahiny marina ianao aty ambany vohitra ka tsy mahalala fa inona aloha le taktika nylazainareo teo somy de mba azonay ampiasaina ihany koa zany ko ve de ho lazaina aminao nanatsydiako an'izany teo azy efa nanenenako ny fanaovako azy mantsy rehefa manakarahamolona tsy nijery an'iny asiny eo am-panaovandralahy azy zany raha izany mantsy eo ihany de asaiko ahitsin-dralahy zay tsy mifanaraka amin'ilako aziko fa ny nepitso vao mody mamorona fanakianana amin'izay asa mpikaramananao azy de asaiko miverina ry zalahy am'izay lafatra tsara ny asa sady tsy omeko volantsony ry zalahy amin'ny tapakandro manaraka iny mety ho andro ray mihitsy azako sady fitsinjovana ny rarahako vita tsara zany no hitsinjovako ny vola tsy ho lanin'ny mpiarabelyle tsy ny fanontaniako moa ny valiany ngiaro fa to variana indray nga mandinika manondraka ka no ka tsy taktika amin'ny fanondrahana anana tsinona le iziko hoay tena efa neno niny angery fa mahazo tolo nareo ka za ty mbola tsy afaka etiko omena lalana ry ngiaroa ary mba midia am'izay makainy mbola asa be koa angeny karaha maninga ery amin'ny tanimbariko ery raha pitso zay fa velome ty poziny ngiazy egaly marina mafy fa avy zato izy nyto milanjangady manao pataloha mihaja sy misalotra palitao arahany kiraro mangira ka fotsiny zato fa maritanao ny tantsaha mihazy tsy nanaonao foana mihitsy ny olona nanovany anarany ngaty izy ily ty hoe zegaly am'zato izy manao vazaza fihetsika de nafoiziny olona ny hoe generaly galeny ny fampitondrany faisana amin'ny mpiarabelona aminy amin'ny alalan'ny fanabakanana nampitrotraka izany ny iray tanàna moa mahantraka tsy maintsy mila ny volana tsy zany fa misy taratasy karakaraiko kely zay any amin'ny fokotany de hoany io ka ataony namana inona any amin'ny bropokotany any o ny ty angady lava liala za zao eto mba efa nieritreritra hoe avy fanometanana amiko ngiaro
Ka tsy hoentiko any amin'ny bro zany ory nga tya. Ka ohatra ny hafahafa ihany mako ty fianjaika anareo ko. Maninona? Toa tsy mifanaraka amin'ny fitaovam-piasana lanjainareo. Tsy izany fa hitako borikely ny angady ampiasain-dranga iny de ampindramika ny nga aloha ampiasain nga anaovana ny rarako Ay kosa vao vatsara mpitaovana tsara mipikarama ato aminao zany a. Ka rarako ihany ange io zay ihany ny vora ny rarako ny zara fa vita. Tena fatra-pitady asa vita tsara mihitsy ange ngaro zany. Miaiky mihitsy azo. Ka tsy hitanao amiratra sy androsy ve i Madagasikara raha manomboka amin'ny asa te ambanivohitra no atao tsara ka. De zao no afatry farany rakizy a. Mahaiza mitsitsy vola fa tena sahirana be zao dada. Eny ry dada, de mba mitandrema ihany koa dada ao an-tanàna fa nga ze galina nge ohatra amin'ny be felonana atsika zany Zany tokoa ahy no mifantany fa hianatra any Andrenivohitra de nilazainy hoe hianatra hony nefa de hoaiza vie hoe tsy aleo ve hony hoe mandambady de aveo mitaizy Ka sao de mba tiany anambady eny zanany eny kosa ndry Azo teniteny foana eo rakizy a. Ny fianarana aloha ilofosana navotana ny fiainana fa tsy zanaka mpanan-karena tsy mahay miaina ohatry reny no atao azo toka. ka ianjara ihany oko. Oe, ty misy taxi borosy fa aleo mandeha amin'ity nareo daso taraikeo. Dada koa mbola maika hiverina amin'iny lalana nanaterana anareo iny. Mbola 5 kilometatra zao niverenana any an-tanàna. Miala avy eto amin'ny fiandrasana taxi borosy miakatra any Andrenivohitra. Eny re, mandra-peo ny dada. Amin'ny krismasy indray no nareo da vao vakansa. Ie, ka mety ho any mihitsy indray ngamba vao tafotokely any an-tanànako. Zay ry dada, velomy dada. Masina rery anakisany eo. Eo velomy. Endre tsara e. Lasa hianatra any amin'ny vilona indray zany ny ankizy. Ie, lasa zareo e. Ny lalako miverina mody indray zao ty no mbola raharaka no nenao moto vetivety foana ko. Ka za io koa nga tsy mbola mihodina ny lalako ianao ihany zao ny tonga alohan'ny Ambatomangako. Nenareo veo motera de zay fa elo kely aloha fa ohatrany hoe misy trano may koa nge hony ao an-tanànao so de sanatria ka sanany mamany anjara kely mbo hivarotra voandro no ale tany an-Tananarivo kanefa voatifitra tapaka tamin'ireny pobasy tamin'ny korotana politika ireny. Tena topijaliana mihitsy mariny ty taony ty. Tamin'ny madamako miasa tany an-Tananarivo zao tamin'izay mba hoe midina taty ambanivohitra isaky ny farany herinandro. Ny azo moa fiara no andehanana ka tsy hitany akory zay ialany taniko. Zay aloha madama indray milamina amin'iny fiaran'ny sosiete saninika. Ny andray io moto io de fa mety amiko aloha zao Ay, fa rehefa tsy hoatsy. Rehefa tsy hoatsy mikiasa hividy fiara karetsaka atao fitateran'olona io. Raha tsy zany de camion atao fitateram-bokatra. Amin'iny volana Novambra iny ihany aza de ataontsika tongo zany raha mety ny tantana. Ny akamaroan'ny olona ao an-tanàna zao amin'izany volana Novambra zany efa miady amin'ny kapoaka. Marina kosa aloha zay. Ny azo ao ty bisikilety ty ny kodiarana fotsiny tokony hosoloana kanefa tsisy vola. Ka zay angeny no hoe hividianako fiara atao taxi borosy mba tsy hosola intsony bisikileta ngara tendry manatitra mpianatra sa hoana? Karanga marina. Tonga de sarandalana fotsiny no aloha de fa any amin'ny vilona vao mitotona ny mpianatra reo
ka ny vola tao sarandalana amin'izany aza tahaky ny to anahirana koa. Ka tsy voatery vola foana ngeranga tia ny vidy amin'ny fiainany. Fa misy inona indray akoatrany? Raha izany sarandalana izany zao azonao alana raharaha. Ohatra hoe miasa indroa andro ianao dia milamina izany bia le retoram-bato Mangatananarivo e. Efa ho tapa-pilana nge zany ny andrasana ny dada hoe anaty tranovatsitsika nefa mbola tsy niakatra ihany izy hatramin'izao Fa ahoana marinary, efa hifarana ihany ty ny volana Oktobra kanefa. Dia inona indray zany ny vola hividianana laoka manomboko izao? Ny vola kely nomeny dada tamin'ilay farany iny izao ty efa lany tanteraka. Zaho koa aza ny ry anjara mba lany aika. Maninona raha ngara tairina amin'ny trondro sira fotsiny dia zay Efa maka laoka trondro sira foana ve ny laoka isan'andro vako izao? Ka atao ahoana ary? Sady hovidiana amin'inona koa ny vola mihitsy nge ny fotsy ry safidy Ka ahita inona eo ary? Amorona ny tsisy? Aleo aza samy mitrosa kely amin'ny namana aloha tsika dada omena ny azy ireo rehefa tonga dada. Manahirana izany ry anjara. Ny an'ankizy koa nge efa vola matipaika mandritra ny ray volana no omeny ray aman-dreniny azy. Ka inona indray ary? Efa nahita hevitra izay ary anabavy Hoe ahoana? Andehantsika hitady karama sitranay laokantsika herinandro. Dia inona roa ny karama ataony lahy eo Vao hitady ary faliana izay ahitana volana dia asa amin'ny alina aza. Ohatra hoe manao serveur any amin'ireny hotely any Ambohidratrimo reny. Inona? Azoko atao koa ny manao quartier. Safidy ka. Maninona? Tena tsy d'accord amin'izany anaovany lahany izany aloha Zay indray le tsy d'accord nareo. Na dia efa mbiakototra azy zao ny fahantrana dia mbola tsy d'accord ihany amin'ny firidavam-bola. Ory safidy Ka ny fianaranao ange no tsonjovoko amin'izany Everinao moa fa havita fianaran-deso nara-dalàna nga ianao rehefa reraky ny asa alany Ka tsy maintsy mitady ary anjara. Sady fampiriseko no hianatra tsara ihany koa izany no fitsonjovako ny dada tsy ho sahirany. Sotra ny lahy ihany ary dasangy ampoizy tsara ihany aloha ty fianarany ty fa io no ambonin'ny zavatra rehetra. Zay aloha Manaratsy sady amin'ny antsony dada ny mety ho valim-panadinany lamy ty taom-pianarany ty ka. Zay fa zao dia zao ihany dia hikaratakany. Tsy maintsy mahita. Ory safidy Ahoany? Inona no asa hitanao amin'ity andro efa arivo ty Ka amin'ny alina nge no miasa ny sécurité. Safidy Lasa Safidy Lasa tokoa izy marina. Oka rery azo egaly marina aza gadraina re ahy Ka efa afaka maly ngeranga ty ny fetra farany tokony nandoavanao ny tosako 10,000 ariary So iverinao fa misangy aminao ary tamin'ireny manafatrafatra mafy reny. Ne ny vazaha rehefa zay dia zay. Mifona rery azo egaly eo. Mbo meo andro ary mba tadavako vola merenako ny ianao Tsy misy an'izany fa miomany ianao Zandary no akanao eto rapitso. Soloko zao amiko. Miliala paladi re. Maninona nefa raha tsy mitetateta mampiana-janaka any amin'ny vilona any raha tsy mahavoalotrosy Izy ary zany mampaniny somiriany amin'ny vavahady amin'ity andro arivo izany. Mino kosa aloha fa mba misy asa azo atao ato amin'ity trano tsara teretika. Andeha hody atory amin'izay raha mbola tsy mahita rirany ihany amin'ity fitadiavana karamandroany tika. Dia raha piso indray mitsiaroka. Engany mbo tsara fitanato aka. Raha azoko tsara dia tsy misy gardien akory ato amin'ity villa ity sady ohatry ny tanàna olo izany. Ho tsara vitana ihany alary safidy raha izany. Zao koa ny mahakamo amin'ilay tsisy mpanampy.
dia tsy maintsy miala eto mpandreny eto indray azy zany hijeren'izao olona ivelany ao zaoko sa raha nadamo tonga ao lina koa nefa niakarany zilety amin'ity andro ariva indre fa iza koa io tovolahy io manaona tompoko manahoana fa ahoany azafady fa somary manelingelina rivariva ry madama tena manelingelina mihitsy ka ka tsy izany fa saika hitady asa raha singa mba misy azo atao ato aminareo re asa inona mitadiavinao amin'ity andro ariva fa manenina koa raha amin'ny andro atoandro no manontany an'izany ka mbola mianatra dia tsy afaka mandalo amin'ny atoandro dia tsy hianatra zany ianao fa hiasa mbola hianatra ka izay mihitsy no hitadiavako asa atao amin'ny ariva na alina sokajikajiny reny asa fangalarany reny ange zany no masaka ao an-tsainao io raha azoko tsara aza dia jerena amin'ny lafiny raha tsy ohatr'izany moa madama na dia hoe andro alina ary zo hitototoko hitadiavanao vonjy aty aminao zao ka mody mitoloko sy joko tsirika ohatran'izao ange ny fomba ny mpangalatra tsy olon-dratsy ry ahy mahazo matoky ianao madama aizanao lalako an'izany ry lay kely ty miala tsiny aloha fa tsy voateniko tamin'ny voalohany teo ny anarako hoe safidy ny fiantso ahy mipetraka eto mboratrio ihany ka ataoko inona koa nefa izay anaranao sady tsy nanontany anao koa nge miala tsiny ary re ary raha sanatria fahasorenana amin'ny madama zao dia aleo angalo angatadalana ody eny misaotra tompoko veloma zany natony tsy nandraisako any tovolahy iny anampy ato sady tena mila kizy mihitsy azo ka kanefa sao dia mpangalatra ary ty izy nitotro ny tonga arivarivako aleo fotorana tsara ihany aloha izy dia ho hita eo oay ifiri lasa lavidavitra ry izy fa aleo atsoiny iza moa le anarany teo safidy ka tsy le madama teo ve zany miantso azy zany tsy azoko mihitsy za zao teo roka sisany tsy nahazo aho tamin'ny avonavony safidy jerena nge aloha aleo valiana ihany na dia izany azy tsy mba manamjoa ampifilafila manko ny mantrako ahoana izay madama miverena kely nge loha hainao zafady misy karamazoko atao eny very madama sa eny ka io mihitsy ny tsy dia nyfantohako tamin'ny resaka ho teo aloha fa azafady fa mbola nieritreritra an'izay ampanaovonanao ako miala tsindra somary nasitsika taminao tsy misy tsiny re madama fa ono eny tompoko aiza aloha laty no mipetraka dia aiza mianatra avy any ambanivohitra fa mpianatra fotsiny any etombodratrimo ndre ohatra ny mahontsahandray ty mijery azy dia iza ono no nipetrahanao aty misy nenitoanay zay eto dia ao zany no mipetraka fa nga ono zany nentonao zany tsy mba afaka mampindrana volanao dia voatery ikarama mihitsy ty ianao nga ity manome ihany izy taloha rehefa indramana fa za rehefa matety mpiavy ny fitrosany volany aminy dia tsy manome tsony izy andre mampalahelo tokoa zany anaka eny ary amin'ny manaraka toy izana indray izay resantsika izay fa efa mialina ihany tsy ny andro sika koa holaniny moka eto mba vady eto fotsiny ko dia ahoana zany le resaka teo ry madama efa maikandray vola mihitsy ange lahy zany tsy tare zao ary eny tompoko vony ny alara tonga dia mijanona ty manomboka andro any rehefa eny tsy maninona sady sitrane misy vola kely ividianana isy anjara loha karapitsoko ka eny ary efa zao anefa eny tompoko so dia tsy tianao le asa ato amiko fa inona moa zany no asa ataoko ato ry madama raha ny marina za zany zao le hoe manao zay asa misy fotsiny tsy mana-tsafidy tsy inona no tsy mananako andao ary aloha mandrosoa eny ary sady aleo idiko amin'izay ty vavahady ty ary
ty madamo ty rery zany no mipetraka ato amin'ity vila tsaratsara ity raha azoko tsara. Hitan'lahy Eny tompoko. zay zao de efa asa taony lahy manidy vavahady. Ay, Ny fikarakarana ny zaridaina koa de efa asa manokana atro. ay. Fa mahafinaritra ngeny manamboatra an'ireo fa lery le anadahako zay makasary eo rehefa tonga tiako. Si, moraniko ny asa raha izay foana ka. Ampafirin'izay tanangady any tanàna io. De zao koa ao atoroko anao ny trano atorianao de tonga de matory ianao rehefa avy manasa vilia. Ahoana tsara? Sao de mba tsy mety madama, sécurité ve de atory? Tsy misy maneno izany re hoe afaka matory aloha ianao sa ody aloha zao. Ty za de nanaiky-janona tsady koa marina. Inona reo ny ambadiko zao fahatsorana mamila filavavy zao? Zay zay vola ampiasain'ny ankizy any am-pianarana any. Za ty sahirana mafy. Mbola manala raharahany foana efa ho efatrandro zao. Saiko loza marina ny nanjoanay menakavy raha sanatria nitoriany Zegaly teo tokoa. Ny azo koa efa nitsorony fa manana namana zandary sy mahalala olona ao ambonimbony ao afaka kaizo tokoa moa ny tena raha ny vola anakaramana olona nala songony tanimbara any an-tsana atoato azy ty tsy misy. Le izy tsy vitako za rery tsony sady manao ny asany Zegaly ny mamitany ahy. Tsy arako ny haiko tsony. Eny, tsy maintsy hitady vola de aleo andefasana kelo an'izy da. Aleo aloha hitrosany amin'ny olona de alana raha ihany. Ay, sady nga Zegaly to ohatrany hoe hiakatra raha pitso de ampitondraiko azy indray. Ny aty tanàna mantsy na tsy misy vola azany mahita loka hinanam-bary foana fa ny ankizy no mijaly raha tsy misy vola. De aiza indray kanefa no ahita vola? Ny eto tanàna koa nge milaza tsy manam-bola daholo. Tsy maintsy ato amin'ny Zegaly any indray zany mifatratrako tsy mahazo manakambo ny mahantra. Ody ry Zegaly eo. Ngiara-tendry marina fa misy inona ny tonga arivariva. Tady vola kely indray zao le rangaty. Aizaka ty amiko natao banky findramam-bola nandritra ny titony ty. Tonga ty aho tam'le resako taminao tamin'ny maraina iny Momba le vola? Iekany. Asa tsy zao raha misy fa oatra ny lasanjanako hividianana entanany daholo nge izy teo Tena mbo mamila fila marina ny olona rehefa mba fahombiazany ny fahalemen'ny sasany ka. De ahoana zany ry Zegaly? Tena mba miangavy re raha mba misy na de kely fotsiny ihany azy. Fa ahoana ry rangaty nareo tony mbola mahantra foana kanefa ny tanimbary efa firy loha sa manektara maro. Tsy mba mahay manao maziry ngy aroko. Amboary ny drafitra de hovidiko le tanimbarinao aria ambany Antsinananary amin'ity taona ho avy ty. Aza mbo manao somonga ratsy eo moringaya. Tena fadin-drazana anay zany mivarotra tany zany. Fa inona ary ty lehilahy tsy mba miketriky ty? Mba fetsifetsy ho ah! Io ihany angeny tsy mahatafavoaka anareo Ka ry Zegaly marina. Io fatra-pandeha amin'ny mazava sy fahamarinana io ihany mampifitetaka anareo eo. Tsy mba hizara tendry mihitsy aloha no hanao afera maiziny. Eno efa miala ihany ty ny andro ry Zegaly asa raha mbo misy ihany le vola ny angaviako taminao. Mihitatra ety ihany koa ny resatsika zany ko. Ka ahoana marina aloha zany angaviany zany so de vola very jabo ihany ny ako. Tsy fidiny ahy mantsy ny nanao ohatran'le indray mandeha iny. Ka zay efa nilazaiko anao zay le izy. Alako raha satria za tsy ahita liala vola merenana azy aminao. Zay vao mazava hay.
ohatrinona zany no ilainao? Asa raha azonao mena 5,000 ariary akalongany. Eny ary andraso vetivety atao anaty paosiny kilotiko ato de efa misy ka ty ary de roviana kanefa no afaka hiasa ianao. Nda raha kokoa mantsy misimisy any atsahany a. Raha mety de aleo re amin'ny herinandro any mihitsy fa mbola manao valitanan'olona koa amin'ity herinandro ty e. Tsy olako ange zany raha tendry. Ka raha mbo azo atao re de aleo am'izay e. Eny ary mbola sendra ny olona tsotra ianao, tsy maninona zany e. De ono ary ny azo egaly. Ianao to hiakatra ihany raha pitso. Hiakatra mihitsy fa ahoana? Tsy zany fa mbo ampitondraiko kely an'ity volo ty ho an'ny ankizy ihany e. Efa hitanao ihany ny tranony any Ambohidratrimo any de mbo vilio kely ao raha azo atao ry azo egaly a. Eny ary tsy olana mihitsy zany, sendra ny olona tsara fanahy ianao fa raha tsy zany tsy nanaiky ampitondraina volo zany izy. De misaotra indrindra rery azo egaly a. Misaotra melokoa amin'ny hitondranao azo miakatra raha pitso e. Tsy misy isaorana zany e. Misaotra an'Andriamanitra ihany la fa nahita vola. Inona tsara? Zany tokony isaoranao am'zany. Arono sendra mbo mahazaka loka kely koa ianao miakatra any Andrenivohitra any. Inona moa tsy azakako an'izany e? Moto ange nitondra azy fa tsy zay. Aza de miferinainam-peohatra ny mory anjara. Vomaika ange iombo amin'izao ny retinao e. Marary ange ary sa lozy ty marina. Kay roviana ihany koa ary da mety hiakatra ka. Tsy misevitra mety ahazona azy ihany koa moa hatretiko. Andana mihitsy efa ty amin'ny fanafody mihitsy ary safidy ka tena fa nga manao dokotera tena n'izany. Ireo aloha no meny dokotera de ireo aloha no aniny. Ka amin'izay malaky sitrana re. Ka tsy azo atao an'izany re. Izay asitrana aloha atao e. Za koa aza mba efa herinandro zay tsy tany am-pianaranako. Lasa amin'ny atoandro ny asa tokony atao any amin'ny madama no vitaiko noho iza mijerijery anao aty amin'ny alina. Mety amin'ilay ihany ny asa ato amiko ato. Tsy misy tsy mety zany ka. Raha mahita asa tontolo azy madama any ampiasan'andry madama any de ataoko mihitsy ka. Le kely ty de ataonao ahoana ny fianaranao amin'izany ka. Aza atao anjoanjo aloha ny fianarana. Raha zao toerana misy anareo mianadahy zao de tokony ilofo mihitsy ianareo ny fianarana. Ka zasy anjara nge efa mifameno tsara e. Izy mianatra tsara. Za kosa mitady vola mafy manampy anay amin'ny fividianana ny fitaovam-pianarana sy ny sakafo. Za toezaka ataon'ity zasa marina. Mampalahelo aka. Aleo kosa mba ampitomboina kely ny karamany raha endry tsara izy. Fa hono ary safidy? Ahoana zay tompoko? Efa salama tsara zany le anabavinao zao. Efa mianatra izy ka. Tsara zany ka. Ary ahoana aloha ny fandehan'ny fianaranao amin'izao e? Mandeha tsara ihany aloha e. Mba mahazo noty tsara ihany any am-pianarana. Zany? Tsara zany ka. Mahafinaritra marianao miezaka tsara ohatran'izany. De zao eny tompoko. Sady fampirisihana ny lahy koa ty e. Raha mahazo voalohany ianao amin'ny faran'ny taona de hividianako an'izay zavatra tianao ka ilainao. Ankoatran'izany raha endry tsara koa ianao de misy surprise ataoko anareo mianadahy amin'ny taom-baovao. Ahoana? Tena manahy amin'ny fianaran'ny lahy ty mihitsy azany ka. Finina ndray ary mampikirapaka amin'ny bavy eo e. Ekeko fa mila volontsika satria i dada tsy mahavaty antsika araka ny tokony ho izy amin'ny fanatanterahana amin'ny fianarantsika. Saingy tsy mety zao ataoko zao.
Saingy tsy tokony ataonao hosorina amin'ny tsy fisiana ny fianarana safidy a. Ka tsy zany aza avy eo ianao no tokony vomaika ioarany. Ioarana amin'ny taratasy sy ny penina fa tsy amin'ny fitadiavam-bola ohatran'ny ianao e. Ka inona indray ary no atao e? Inona ny atao ahitana vola? Angalatra? Sanatriana izany. Dia zaiko. Normal be ne raha somary mikarataka kely ny zokinao e. Hoay, tia misy vola kely netiko fa ataovy ihany aloha ividianana laoka e. Mba ataovy ena indray aloha fa efa mahakaleo mihitsy ho ana maitso lava io ka. Raha tsy anana vera ngany antsika dia trondro sira foana. Izany tsy inona ny fari-piainanako. Enjany tika. Anana no mba azo ny ariary zato sady mba azo atao rony. Maharitra taondro sy arivo izy amin'izay. Eno ahy e. Oe, ao tokoa angery safidy misy taratasy nampitondray ny dadany ngasa egaly e. Ay, Andraso mihitsy aloha fa alaiko ilay izy ho vakianao e. fa oviana izy ity ny tonga tato? Omaly arivo io no meneny toa teo. Ay, Nolazainy fa hoe nampitondray ny dadan'izany ny rangahy izany o. Zaza mba gaga hoe ahoana ny tsy afantaran'ny neny toa n'iny rangahy iny. mba hafahafa koa ne zany e. Io ve tsy afetsen'le rangahy iny indray? Kto hoe ny ankizy ny lalao teo an-tokotany teo fotsiny ange hono nandray an'ity taratasy ity dia Eny e, aleo aloha fa ho vakiny e. mba vakio mafy ange. Ohatran'ny misy zavatra tsy dia mazava amiko loatra mantsy ny voalazan'ny dada ao anatiny ao. Zany. Any ianareo mianadahy. Manahoana ianareo aty Ambohitra Timôty? I dada salama tsara aty an-tanàna. Za mbola tsy afaka miakatra aty aminareo manatitra ny vola fa mbola sahirana be aho aty. Indro misy vola kely 5,000 ariary ampitondraiko amin'ny ngazy egaly. Eo mihitsy ny tsy azoko. Mangina aloha ianao fa Aiza tsy izay tapitra koa ny vola eo? fanazavako e. Ka tsisy vola ange. Dia ataovy izay mahampy azy hatramin'ny faran'ity volana oktobra ity. Ataovy tsara ny fianarana, izay fa mirary soa ho anareo da hoy dada. Dia aiza ny vola izany? Izay mantsy hoa. Tsy nisy an'izany vola izany mihitsy tao anatin'iny taratasy iny. Sady ilay izy raha teo koa moa efa tsy tao anaty valopitsiny koa. Ka io voasoratra io e. Nampitondra vola ngazy egaly mihitsy dada. Na mitany neny to mihitsy aho hoe sendra nomeny ngazy egaly azy hoe le vola. Laza nefa izy fa tsy nisy nanome vola azy izany hono. Dia izy ary nandray an'izany. Ny ahy aloha ny ahiko dia le hoe niraisin'ireo ankizindry neny to ireo dia nividianany zavatra le vola. Ka aiza moa no ahafantaranao an'izany? Na dia neny tao zange sa manitsoka an'iny e. Izy efa krizikrizy amin'ny fipetrahantsika atao amin'ny tranony ity. Tsy haiko marina intsony aloha e. Manahirana misy ty mpiara-belona ity ka. Tsy maintsy misy mpamingana foana vera nga. Ho afaka ninona koa moa nefitsika e. Tsy hay intsony izao izay nafaran'izay. Ny azo aho dia nividianana laoka ny manahirana. Soa aza fa nisy an'ireny vola nentinao ireny. Raha tsy izany angamba Na tena. dia izany aza ve dia atao an'izao sika. Tsy rariny kosa izao e. Mety fantatry neny to angamba ianao fa miasa sady mandray vola dia nitazominy ihany iny. Ohatry? Izy koa moa efa sahirakirana tamin'ny fidiran'ny mpianatra teo tato ato. Za kosa aloha tsy mananky an'izany. Tsy maintsy hamariniko amina hoe aiza ny vola nampitondray ny dada. Aza mitsolatsolana any ianao ry safidy Ohatry? Ovelovery ihany ny vola. Kefa nilaza nge izy hoe tsisy an'izany dia bizay zaniko. So tsika indray tsy inona nolazainy hoe tsy mahatoky azy eo. Ny fiarahamonina ny tsonjoko fa raha tsy izany dia Moramora re safidy fa nirindrina nge manatsofiny e. ka amiko kosa dia rehefa tsy rariny dia tsy rariny. Moramora hoa. Tsy ange izany raha misy mandray eo e. Ny antsika nge mbola ahy fotsiny e. Tsy ity resaka vola ty ihany koa ange no mahakirikirina amin'iny to fa Sy safidy ty koa. Sa raha tsika menadamba no meny hevitra kely ipetrahana fotsiny ato. mandreraka mihitsy. Tsarova nge safidy e. Fa ny ety andre mivohatra raha hoe manofa trano tsy latsaky ny 3,000 ariary. Asa aloha izay fa azonao hipetraka foana sy hijaly velona ato e. Ka ho afaka ho aiza nefa tsika menadao ianao ka. Izay moral anareo ambanin'izay ihany angeny tsy mampihoatra anareo hiady. Ka fiafiana tsinona ny fianarana koa. Hitady trano zara angamba manomboka izao a. Tsy atontsika manomboka amin'ny fidirana amin'ny tombo avao.
avy any Ambatomanga any vao mba niakatra. Aiza rery Nicola, Mariny. hitanao ihany lasa nambany volo e. Zany. Sady tena tao anatin'ny fotoana fikarakarana ny tanimbary any an-tsana mihitsy za tao ao zaiko. Zany tokoa e. Ka efa nomboko zany ny fanetsana any ambanivohitra any Ranaday e. Amin'ny 20 volana Novambra ny azo ny ketsa. Zay no nomboka. Dia ahoana aloha ny fandehan'ny vola amin'ny asa mandraraha tao any. Marina mafy tsy tena mandany vola be ny fanakaramana mpanao raharaha isaky n'izay mihetsika ka. Sady ianao tsy mba zatra mitanangady raha teo ka tsy maintsy manakarama olona zany izay amin'ny atao rehetrarehetra. Ny vola aloha aloha mandeha ohatran'ny rano e. Hitako eo ako. Dia aiza ny tena hitanao vola anaovana an'izany? Tsy maintsy mitsikaraka re. Ny vidim-bokatra sy fiompiana ve dia mahantoka ny vola ilainany tokoa e. Aiza no havita azy zany e. Lalaina ty andrenivohitra ny tena mampidi-bola ho an'ny tokantranonay. Ay tokoa moa miasa ty ny vadinoko. Afa-baraka marina tena tsy tao an-tsaiko mihitsy. Dia efa tsy mifampitsidika mihitsy nareo mihoatra zany. Hita moa ve. Zay no mahavoanareo eto andrenivohitra eto. Maninona indray? Sa mety ihany nareo kanefa asa na noho ny maheto andrenivohitra nga dia tsy mba mifampitsidika intsony. Tsy vahiny aminao re ny azakazaka sy ny rotoroto eto fa aza dia faly manome tsiny anay fotsiny ianao e. Tsy manome tsiny aho fa laza ny fahitako azy fotsiny re. Samy sahirana amin'ny asa raha teo nareo. Fa hony tokoa aloha e. Aiza indray moa zany lalaina vadinao no miasa zao? Dia tsy fantatro amba amin'izany kosa ve? Ka izany mantso a. Eny e, izy zao tsy eto atoerana fa lasa ny Angletera. Dia amin'ny herintaona vao miverina. Ay ve ka tena lasa lavitra ty zao baviko e. Ka tsy hita fa zay ny fiainanako. Ka manao ahoana tokoa ary zao fiarahamoninao Ambatomanga ho zao indray? Andray aloha milamina ka. Sady ny olona any tena tambany vohatra be mihitsy. Fiona ny tianao lazaina amin'izany? Mora mbakay Orana tandremy ihany fa any ange ny fihavanana ka tena mbola tahaka ny fahasambasimbe zay mandrava loha kely ila. Soka singan'ny fiarahamonina noho ny ataonao aminy ihany ianao laka. Ka ho aizeo anefa izy e. Tsy maintsy mila vola hampandeha ny fiainana andavanandro. Noho izany tsy afaka hiala amin'ny gazy egaly. Gazy egaly? Izy zany? Ay tokoa moa mbola tsy renao zany voambolana zany. Zany indray ange ny petahan'ny olona ho anarako e. Fa nafoezan-teny ihany izy io fa misy fanalavana azy. Dia faly ery koa ianao amin'izany. Fa inona aloha ny antony nametany an'izany anarana fafy zany ho anao e? Za hony manao fiainam-bazaha. Sady tsy vitan'izay fa mampijaly mpanao raharaha e. Ohatra e? Mamboly disadisa amin'ny fiarahamonina sy ny sisa re. Zavatra tsy mari-pototra daholo izy amin'io a. Orzily a. Dia tsy mba mailo ianao amin'izany fa dia ohatry ny dedanao indray ary ty iziko. Inona moa no asarotiny amin'izany e. Raha tsy nisy an'i Général Galini anie tsy nahavita zavatra ny malagasy tamin'ny androny. Raha tsy nisy azy nanerin'ny malagasy hiasa tamin'ny alalan'ny simotiga nga nisy fandrosoany Madagasikara hoy ianao ka. Mba mihevera vatana ihany na izany azy. Olona ho monina any ianao raha izany no mitohy. Tsy maintsy miresaka amin'ny madama zany androany marainako. Asa zao raha mba velany era kely idinana any ambanivohitra anatitra vola kely any amin'ny dada aloha. Aleo dia nizy miramirana mikarakara zaridaina io no tonga dia ararotana. Tena hafahafaniko zany antony hodinao zany ilay kelika. Ny amin'ny ahoana moa zay ry madama? Ka mikaramanao ato amiko ve tsy hoe sitrany mba hisy vola ampiasainareo menadaha kely ety ka ahoana indray ny hoe ho alefa any ambanivohitra? Tsy mahatombona mihitsy ny saiko amin'ny dadanay ry madama e. Fa inona ny tsy mampitombona ny sainao aminy? Tsy aretina, tsinotsinona. Tsy takatro marina ry madama zany hoe fahaseranana dratra tratraina any ambanivohitra any isan'andro zany. Ary anisany miaina ao anatin'izany dada.
fa hono ay eny tompoko. misy mahazo any dadanareo angah to lasa saina be mantsy ty ianaoko marina raha tsy zany reny no taitaina Aka eny e, hatramina nanomboan'ity taom-pianaran'ity zay zany hoe ny volana septambra mbola tsy niakatra taty mihitsy ne dada ka io mahavelo-panontaniana anay sy anjary. ka inona kosa moa no tokony hiakarany andaniany fre aty rehefa ampy ny vatsinareo daka Ka eo mihitsy ange ny volany. I dada nilaza hoe miakatra rehefa farany volana manatitra vatsy sy vola ho anay kanefa dia hatramin'izao hifarana ihany ty ny volana oktobra tsy ity izy. o safidy a Eny tompoko. efa lany tanteraka ange zany ny fotsimbarinareo dara ny fahazahoako azy e Zay indrindra ka. lanitro mosarena maro ny reto mpianatra reto Ka iny indray aloha hatramin'ny asako tato amin'ny madamo zay dia mba tsy nahandro fotsitsony izay mianadahy e, sady mba inona hoe le kely ty izany moa e. fa ngah de tsy mivaky lony mihitsy zany dadanareo ny am'izay hoaninareo aty akizy mianatra ve dia atao atsirambina ohatran'izany fikarakarany ianareo e Any ka tsy hoe tsy mivaky loha dada fa ny eo ampelatana no tsy misy. ka ianareo da mianatra tia tany lavitra ty miavy teny rery ange ny mampalahelo e Ka atao hoany e. de tsy nandefa vola mihitsy zany dadanareo na de niariary aza Nandefa izy ka ay vao tamin'ny landro mihitsy izy saingy tsy voarainy mianadaly vola fa very teny an-dalana otry very teny an-dalana hoana ry le kely a ka tsy hitany nanaovan'ny mpitondra azy. ka i dadanareo kosa ange zany tsy mifidy olona mahatoky ampitondraina voly Ka ngah moa zany fantatro tsony e. Ny fahafantaranay azy dia nisy nangaratra mihitsy le volana mpitondray ny dada. i fitiavam-bola diso toeran'io ange ny mahavony olona kehitriny e de ohatriny zany vola very zany Raha araky ny soratany dada tamin'ilay taratasy niarana mpitondraina tamin'ilay izy dia hoe 5,000 ariary. mba tena tsy valahara koa zany olona mahavanondoza ohatr' zany ka vola ho an'ny mpianatra fa tsy hoe ho an'izy akory Izay ny fatany fa mety e. de hono a Eny tompo. tsy fantatra dadanareo akory zany hoe tsy tonga taty aminareo menadaly i volana mpitondrainy Ka ahoana moa ny fomba lalàna an'izany raha tsy izay zao no milaza aminy rehefa mankatiziko. ka izy zany mbola tsy niakatra hatramin'izao mba mailo ihany ry safidy a za zao nino fa mety efa nisy vatsy ihany koa na mpitondrainy dadanareo fa very an-dalana ohatr' zany Tsy fantatra tsomy marina aloha zany e. Tsy mba misy serasera raha tioko moa mivantana aminay sy dadako. Ohatra ny hitako vao tonga maraina io le bandy kely zanak'ingara tendriny tena lozy ty fa ahiko ahoana re raha sanatria hotratra ihany a marina hoe tsy nahatonga ara-dalàna ny vatsy kely sy ny volana ampitondraindra tendro ho anjanany tany ambotratriny zay koa tsy tao an-tsaiko mihitsy tokony vakiko aloha le taratasy nampitondraindra tendro farany iny talohany nanomesako azy an'ireny ankizy nomeko azy ireny zany zao no ahiko taraina ny safidiny aty an-tanàna aty misaika koa no manenjika ampitoerana eto e ny volana ampisamboriko andra-tendro koa ane fantatro fa tsy voaveriny e rary ny raha laiko ihany ny Manontany fandehan'ny fianarana iny moa ianao ry dada. Zany indrindra Somary sarotra ihany aloha ny hery azy androso amin'ilay tontolo iainanareo. fa ahoany fa nga tsy milamina nareo mba mindrinentoanareo ao. Ao angah ity tsony. Efa vozana ny tsy lamina mihitsy angamba izay mianadahy ty taona tika. Aza milaza loza eo ianao ry safidy a. Marina anie zany. Raha tsy mainka na rehefa nanapahakevitra aza dia tsy ho nandeha amin'ny lomo mihitsy ny fianarana iny. Ka tsy hitako ande izay tokony hanahirana anareo daheo e. Ny vatsy tokony ho ampy anareo sy ny vola kely mety ilainareo any efa miezaka mandefa foana. Ay ve zany no tena mariny? Tiza daholo aloha nanodina an'izany. Ndry fa ino ny ty lazainao anaka? Tena mbola tsisy fotsim-bary tonga tandro dada na dia raika-poka aza. Inona hoe Ny vola koa tahaka izany. Tsy misy vola tonga tany na dia ny ariary aza. tena niverezin'ny laingazy egaly iny tsika izany raha azoko tsara. Aloha fa zao dia zao ihany iny dia andehanako any. Everiny fa misy matahotra ny fananany ireny nga io. Oka
mitony aloha ianao ry safidy a ka izany ve ry dada dia mba rariny tsony efa miaritra manaina mihitsy ange zany zavatra taona zany andaovaka inatsotro zao ny faratsiny milamina aloha aleo tsy milady any aminy any fa ndro manimba ny fiarahamoniny eto an-tanàna ka sao ka tsy omeny asa karamany amin'ny gazy egaly tsony ara tezerana io ry dada nge io mora milavo lefino ihany na dia fahitako itsirano zao zany tsindry azo lena ataon'ny sasany dia minenokipy ihany zay mandefitra mandina ny safidy amin'ny manaraka ny tsy atao tsy no mampitondra zavatra azy ilomandefindrevitra foana anarareo tamin'ny olona tsika midinika mbola tanora fanahy marina ianao anaka diarany fahitandasitsyfanana finaritsy ngany dada dia mandady eo amina feny sy ny filaminana ry anaka mitsinjoviko raha zay aloha no fantatry ny azy egaly fa mety atr'izay aleo azy ny azy tsy mahavita taona azy ange zay vola arivo amana 2 arivo kely iny tory dada dia nanomotsany raha sy fanara sy ino fotsiny ka tsy lainga tsony koa azy nany nyfondra raha izany tsy maintsy izaka ny vokany izy any aorianany re eno zany izy sady ohatrymbola arivo zany izy ny tsy fantatrao angianaka dia izao ino nfoniko mba mifetraratsynydra zegany dada tsy any le resaka hitanao ny azy egaly mba mifanampy amiko raha vola mifanaramantsika olona anao raharaha dia tsy mamamera mitapa ve mitoatrtatretra zany tsy zaza kely ange ahy zany koa ve dia tsy haiko alamina fa isafidy ty koa mba miseho azo be saina eo tsy izany fa efa malaza rasy mantsy ny zegaly iny eto an-tanàna eto efa tsy tian'ny olona tsony aza no mitoetrany mahita lazaina mihitsy ianao ty anaka ka manay ary dada sao dia isika ihany ko tsy ho tiany mpiarabelona raha mbola miaroaro azy eo sao lazay fa prahetsikiomakoma amin'ny vahiny miseho manjaka zaka ioko te ilazy ianao hoe aleo alana andrina toy izay alam-bahoaka zany mihitsy ry dada sao ka ho raharaha eo ka tsy mahita olona manam-bola-mba azo indramana anje dia tsy maintsy mandady any amin'ny azy egaly any ny hafarany aizandray ary ano ahita isam-borambola aminao ka za eto tsy mba misy kifoana mihitsy hoe mba hiakatra any ambodratrimo any hindrana amin'droneny tonareo tsy omeko tsy ny aloha dada sady raha miakatra any mitady vola any amin'droneny tondray dada dia tsy azo any mihitsy izy aza nge ao aminay koa mihindrany ineny toanareo iny marina aloha tsy ahitam-bola zany laza mbola sahirany mbola tsy manana foana rehefa mba hindramana efa hitako zany koa ny tsy lako vonjany aminy antsony ny any aposindray aza ny lany atao firemakany lasa be ny resaka ry dada fa ondokoa fa nahoany dada mitotsy niakatra tany amin'ny akany-bodratriny mihitsy nandrasana tamin'ny fariny volana septambra ka tsy tonga oktobra ka tsy hita fa inona moa ny akarako anydray rehefa hoe samy salamy mivatsy koa ny eritreretiko hoe fa voarainareo kanjo moa zany tsy tonga tany akory dia izay mihitsy anie no antony dinako aty io mitaintaina be any zay da farany za mihitsy mivoaterina ny midina ty an-tanàna tsy napoziko mihitsy aloha ny fahatongavanao io dia taizany nahitanao firenaka ty kanefa efa tsisy raisiny intsony zany ny any aminareo anaka dia inona indray no hoaninareo menadahany tsy misy mampanazy zany ry dada ny vola indray mahita foana rehefa mitady ahoana moa zany ry safidy zany mitrosane zany ianareo raha azoko tsary efa zao ve ny mahazo aty dia mbola hiampitrosa be indray zany no efainy dada kaly ny dada fa tsy misy an'izany mitroso zany dia nangalatra zany aiza kosa marina tsy lozana fitsoko reto za azy reto kay any andrenivohitra any rehefa tsy eo ambany masonao tsy misy an'izany nangalatra zany rery dada ka amin'ny fomba ahoana ary no ahitanareo vola lozy ty marina dia sanatria ve hoe anjara no mivaro tsy misy an'izany rery dada misy vaovao tsara olazaiko ny dada ka eno tsara nge tsy mazava amiko mihitsy zao izaza rebirebenao mody anafenana ny toetra ratsinareo any eny ary ny antony nanaovako an'izy ty aloha tsy lazaiko fa tonga dia le zavatra nataoko no lazaiko ny dady fa inona ihany zany ataonao zany nahita karama ry dada tany ambodratrimo ino ny tiana fitsika ao anaka hianatra ngeny nandeha anareo any ka mitady vola indray no ataonao ka tsisy ka zany le tia kay eno hoe aloha ry dada zaza tsy mieritreritra mihitsy tsy zay atafita amin'ny fianarana edina amin'ity fahatrany ty aloha natao fa lozana manalavitra sekondray ka za kosa tsy manaiky raha ny fianarana no atao tsirambina ka tsy nisy vola tsony ange zay na dia vidianana kahery dady
tsy lazaina tsonoko fotsim-bary sy ny loka isan'andro. Losy ty fa sendoatra tsy ampiheverana loatra. Mba alay voatsaina angery dada ny toerana anisany tamin'izany. Tsy nisy olona afaka mba hatonina akory mba ilana vonjy. Ny kibo anefa tsy mba lamosina. Ndre eny miala tsiny aloha dada raha toka sarotiny. Ka nareo ange tsy mihaino ny fanazavana hatramin'ny farany akory. Ka toy izo ary ny resaka ao anaka. Aiza koa mo anaka ny de hoe tsy mila miantoka anareo tsony dada. Tena marina ane zany e. Raha mitoy hatrany aza ny fahasaram-panahiny madame Nicole, izany hoe mbola manao miasa ao aminy any de mba afaka mandefa vola kely ho an'ny dada koa zay. Tena tsara fanahy marina aloha zany madama tsara manao zany. De hitany dada, ireo vola netiko ireo zao mbola nampin'le madama mba hividianany dada kafe sy siramamy hono, sady mba manakarama ho ny olona indraindray anao raharaha fa sao de reraky ny valitanana foana io. Zany mantsy no fanaony zanany da mipetraka any ambanivohitra zaniko. Fa isafidy ty moa zany raha pitso ihany de hiakatra indray. Ie, tara raha lasinainy maraina vao miala tiako de aleoko mandeha rapitso lahady. Ka saika hiteny aho hoe maninona raha miaraka amin'ny fiaran'ny azo egaly de amin'ny latsinainy vao miala ty e. Izy ange efa nahazo taxi brosy zay aho e. Ay ve? Amin'ity fahavaratra? Ilazako vitivity aloha dada fa hidina kely hijery mifaniry ny ketsatsika any mban'ny tsinanana ahy. Nde are, za mba hitsotsotra kely eto aloha fa tena lanaky ny ragiragy ny tenako zany. Aleo aloha atoro indray fa maika hitatotr'olona hiakatra kely indray raha pitso. Ny olona ty koa ange mahantra velona daholo. Raha hoe misy miakatra na ny vola ataon'ny fire aza manahirana azy. Se so ihany aloha fa tsy lany tetika ingazy egaly. Rehefa te hitaingina taxi brosy hiakatra ny olona kanefa tsy manana fire dia ataony fandaminana. Azo alana raharaha ohatra, na koa hoe atao vary maitso amin'izao fotoam-pahavaratra izao. Mety azo kameo ihany le selary zily atsoatsy raha izao ka. Mekara am'izay fa fahainga ny fiara. Letana eo ambony tava sao de tsy mivarotra tsara sofera. Aza matahotra nareo e. Ao de mekara de mahazo seza. Feno dimidimy seza fa mbola misy olona ray sy nany an-dalana. Aleo aloha mba tsy hivina ihany ilay entana nampitondraiko an'ny gazo egaly ty so adino. Orga sofera. Giara tendry. Fangay ianao tsy mba hitaingina tomobila ho any amin'ny ville. Jereo ny olona rehetra mandeha. Aka, ny ahy io ny zanako efa miaraka aminao io ko za mbola mita kely ny ketsatsy ambany atsinanana androany. De taraiky amin'ny ketsy isan'andro eo zany nareo ko. Efa hifarana vera angaty ny taona mbola tsy manetsa foana. Problème mana vola ihany zao io. Andao ngiaro raha anao ety soferako. Tena mbola tsy afaka aloha raha izao ko. Fa ono saran-dalana io zanakao io mo alohanao raharaha sa vola. Nefa aiza moa no ahitanao vola eo e. Mitosako any aminao aza mbola tsy voaverinao akory. Aka, efa misy vola any amin'le dalana. Ay, iekany. Zay fa lasa zay aloha ary.
Ohatry dia aza adino angeringa azy egaly le entana kely nanafarako anao e. Ragla atao arorana sy angady anosiana moa le izy teo. Zay indrindrany. Ay, Saika nasaiko mividiany safidy izy ireo saingy izy koa mbola maika hianatrako. eny e. Tsy adiniko zay ka. Arivo ariary fotsiny nomenao ahy sara nitondrana azy. Zary zany miatso ahy zany. Ha, ay ranabavy ty. Allo? Allô? Nicole ihany ty manahoana ianao? Salama tsara ranabavy a. Ka inona ny vaovao any an-drenivohitra any? Ka mba saika anontany ianao aho io hoe mikasika ilay ankizy manampy ahy ato hoe ary ray tanàna aminareo ihany ka izy arak'ilay filazanao azy iny kio. Eny e, zanaky ingaratendry mpiaramonina eto an-tanàna iny. Lera ngapitrosa vola lava ny tantaraiko taminao re. Enao dia koa raha mba hanambany olona. Ka izany ko, fa misy inona aloha e? Tsy izany fa saika anontany ianao aho raha sendra enonao hoe raha oviana izy iny no hiakatra. Nandeha tamin'ny taxi borosoko androany maraina mihitsy ny dala. Ay, tsara zany. Tsy izany manko fa misy dia alehako izay raha pitsy talasa dia mba ilaiko izy mijerijery trano atiko. Ary ianao zany ange matokotoko olona loatra e. Ny zanak'olona mantra toy ireny ange fangalarana raha vao mahita zavatra azo avadika vola e. Zany fa azafaly manaratsy oloneo ianao e. Zay fa misaotra. Ay tokoa moa dia efa nahazo laka ao amin'ny kolonao ilay zanak'iratendry iny. Dia efa mitady hisondrotra mba amin'ny fari-piainan'ny ratendry mihitsy. Tsy fantany fa ny anabaviko ny mamelona azy amin'izany. Aleo sy nahevitra ihany aloha ny momba ny safidy fa so lasa tsy misambola ty amiko tsony ngaratendry rainy. Raha pitso ihany dia vita matavy ny eny lary bandy kely ah. Mba tsara kosa rehefa misy taxi borosana tanàna an'izaniko. Fa hoanao zandry? Ka tsy mila mandeha tongotra lavitra ohatra ny taloha tsony rehefa hiakatrako. Eny e, zany aloha eo ihany saingy mba azonao an-tsaina moa ny frère ihany galy amin'izany fiarana izany. Ohatra ny hitako marina fobotsombotsony araka ny tanà. Tahaka ny enina ozy ianao. Sady tsy vitan'izany ihany fa ny fanaovany tsindry azo lena n'Andriamanitra amin'io tsy afaka ny hiala amin'io ka. Tsy mahagaga. Fa hono aho e. Mba manao ahoana tokoa moa izany ny fiarahamonina izy iny amin'ny ao an-tanànao ka. Raha ny olona ao an-tanàna aloha dia tsisy tia azy tsony. Dia olona ao monina any iny indray izany no iziko. Ny olona any anga hoy anjara mety hikarama ao amin'ny tsony. Efa mirahina ny olona dia tsy mety manao ny rarahana. Tena miahatra aminy izany izao ilay hoe alam-bahoaka. Zay indrindra. Ie, dia aiza indray izy no mitady olona karamaina raha izany. Olona avy any amin'ny tanàna lavitra any mihitsy izao no mba hoentiny manao ny ketsany eo e. Fa ny ataony kosa aloha tsy rary mihitsy e. Tena tsy rariny. Betsaka izay zavatra mifanohatra amin'ny fiarahamonina nataony tamin'iny taona iny izay a. Ary raha ireny no mitoy dia mbola vao mainka aloha zazany afitsony amin'ity taom-baovao avy tiako. Oay, efa amin'ny enina ariva sady izao. Eny tokoa. Dia any amin'izay ianao manao sécurité fa sao taraiky eto ihany ka. Marina izany. Tsy ampozin'ny madame Nicole ange zao hoe efa tonga eto Ambohidratrimo e. Safidy fa lasa kely aloha Soavadia madame. Raha pitsoriva ihany inge dia miverina fa ianao aloha izany mba mijerijery ny tanàna ohatry ny mahazatra e. Dia ahoana izany ry madame, tsy maintsy mijanona eto an-tanàna eto foana aza moa. Ndry, fa ngamo ianao tsy mianatra ka? Mianatra ka? Eto ange ho tsy misy maninona izany fa tokony hisy olona foana fotsiny indrindra amin'ny alina. Ay ve. Dia raha izay ianao izao maraina izao dia fandrahoina ny sakafo atoandro dia saromanao fotsiny.
angako moa aty ano misakafo atoandro madamo ianjara angefa mahandro anay dato ny mahazatra eny izay mety aminao atao fa rehefa lasa mianatra fotsiny ianao dia idio tsara ny vavahady eny tompoko dia rehefa hariva ihany koa tahaka an'izany aza manahy ianao madama androany maraina moa raha nabavy no makany Tomasina dia ilay zanandrateny mpiasana iny izany no tokony miandritra anao to raha mba endriny adala bandikelytsy io ary le fanahiako ny vavahady fotsiny tia midininy adala tamin'ny kadana dia nilozany nandendeha ihany izao hitako ny anaovana ny lary bandikely mitady iana-kendry ny zanako izay zanaka nadana aza lesy tsy karakarain'ny Nicola ka ela indray no miseho milay be volana tanàna any Odry fa inona koa tia mampiazakazaka anao ry Safidy loza ranjara fa misy inony vaky tao ny trano madama maninona vaky hoa efa nidiko tsara ny trano talohany nandehanako nianatra fa noho niverina dia tsy tao tsony ny ordinateur atao amin'ny efitra madama tia voaloza marina tena loza asa zao izay lazainy madama aminao rehefa tonga izy rapitso tsy haitsony ty ranabavy dia ilozanao amin'ity andro hariva indray zany ny trano ambenanao ka verevitra ny amin'izay tokony atao ange zao mihitsy aloha Safidy rapitso maraina moa madama ny tonga ie dia zao zany aza mianatra ianao rapitso fa andraso ao izay ahatongavan'ny madama ny lazan'izany aminy mihitsy ange zao no tena mampitaitaina io ka tsy maintsy manazava an'izay seho ianao ka lozy ty marina Safidy koa zany ohatra ny zazakely melononona anao atsirambiny ianao mantsy raha tsy manazava ny resaka aminy matahotra ihany ana dia tsy zaza ny nangalatra loza tokoa zany anaka soa aza fa mba violon ihany na nidiny anao fa tsy nitariny lavitra ny raha raha aiza no ahitantsika volakana mpisolo vava amin'izany fa dia valala samboromboka fotsiny eny raha sanatria Safidy ahoana ry dada so dia mba sanatria ianao aza ny namoaka izany etan'olona izany ka nahidada koa azy zany to mitady tsy atoky ako iza indray no mba hanana fatokisana amiko tsy hoe tsy mahatoky anao anaka ka indraindray kosa sanatria hoe nalay-panahy ianao dia nahavita an'izany sanatria amiko raha angalatra zany ry dada dia ahoana zany dia zao mody aty an-tanàna zao no hitako fa mety aleo hoe anjara sisa no anoho ny fianarana ihany dia mba izy ihany koa sisa ny atoana amin'izay za manampy ny dada amin'ny fanaovan-draha raha inona tsara hoe le kely ty tsy anatro tsony ary dada tsy mety zany hiala amin'ny fianarana izany za ange mbola miezaka amin'ny fampianarana anareo na dia hoe izao aza ny toerana misy atsika tsy hiverina ny indreny voatra antsony ary dada leo ny fiainana any ahako ory Safidy ty dada anareo mahantra aza tsy milavolefina amin'izay ahasoa anareo minadaka ka na hianatra aza ange tsy ampy an'izany tsony voly teo azy zao mba hoe nandray vola kely dia nilamin'izay da raha ny fahantrantsika dia tsy ho nampianariko intsony anareo da amin'ity taona ity ary raha no hianatra aza nefa izao tsy ho araka dada akory tsy afa manoatra dada raka izy tapa-kevitra fa hijanana ampy ny dada tia tanàna amin'izay hiasa ty atsady ampivoatra ny fiainantsika anjara kosa any am-pianarana manamboatra no avintsika telo mianaka dia tsy miverina nianatra tsony tokoa moa zany Safidy mampalahelo amihitsy ny zokiko iny
Za koa nge zany rehefa tapitra reto vola tahiry kely nangoniny reto dia tsy misy vola tsony atao vatsy. Dia inona moa izany fa tsy maintsy mody any an-tanàna ihany koa ary mety tsy tavaverina hianatra tsony koa. So ihany aloha fa efa ho tonga ity ny vakansy ny Noely sy ny taom-baovao dia mba mody aho. Tsy miasa saina amin'izay hohanina ty tsony. Sady za koa izay efa ela be mihitsy tsy nahita ny dada. Za rery sisa no aty miaritra ny tsy fisiana. Atao ahoana e? Zany rehefa te ho tafita ny zanaky ny tambanivohitra. Aleo aloha matory amin'izay fa efa tena reraka ihany koa zany ka. Ny enti-mody raha teo koa reto efa vita daholo. Ndry zany le hoe anjarana baviny safidy. Ino tompoko? Ay, za indray ny madame Nicole, za le nipetrahany safidy. Ay, nanampia tamin'ny fikarakarana ny tanàna moa izy zany e. Ohatrany miramirana ery izy zany sa fihetsaram-bela tsy fotsy? Ka hono aky? Ao ve safidy zay sa mbola matory maraina rehefa tsy miasa? Oay, ampiresahako eto tokoa nanety fotsiny ianao madama marina. Mandrosoa aloha trano e. Misaotra ary e. Mandrosoa. Ndray zany filaminan'ny tokantrano kelinareo ato. Andraso fa ampitondraiko sary apetaka reo amin'ny rindriny safidy amin'ny manaraka. Ka nakaiza vao maraina raha hono ty safidy zay nitotra ny tsy... Kay safidy ange tsy aty tsony no mipetraka e. Fa nakaiza le zanako? Tsy mianatra tsony izy ry madama fa lasa nody any ambanivohitra a. Maninona? Andray, tsy namposiko hiafara amin'izao marina iny resaka hifarana iny. Efa nodiko tsara ny trandro madama fa tsy nataoko andro amin'izany. Ka raha nodinao tsara dia ahoana no atafidirany mpangalatra ato fotsiny e? Ka za nge tsy nanampo ny vovany le kadanay. Ay! Dia tsy kombakombanao niaraka tamin'ilay mpangalatra zany zao fa za fotsiny toa hivarotanao sakavelo eto a. Tsy misy an'izany rery madama tena marina. Ka amin'ny andro atoandro be nanahala raha ve ny mpangalatra dia sahala napitsoka an'io fotsiny eo e. Raha tsy hoe fa misy olona napiditra azy tato aminao. Tsy misy kay, mazava be zany. Raha tsy lefa zatra potsy sa iseho hiditriditra ato amin'ny andro atoandro. Ka tamin'izaho tany am-pianarana nge madama. Mila manazavana e. Aleo mandeha. Ay tony mody mampalahelo kanefa rehefa ampidirina trano mpangalatra tsy vany. Voandray andro be andro tato dia zao. Voavidinao fahatranao angano zavatra be. Lasa ty mandeha any a. Eny, ekeko ny hoe mahantra saingy tsy mpangalatra kosa. Zay mahantra foana tokoa manko zany natondrony amin'ny ratsy rehefa misy ny tsy mety amin'ny fiarahamonina. Tonga dia idio any aveonao any io sefa. Idio any io akasaina any androany any. Tonatonana. Nanenina marina tamin'ny fihetsika tsy voafehiko nataoko tamin'ny safidy iny. Za moa ve nanampo hoe izy ilay natahako ihany no nanondrana ny entako tao. Za kosa mba tsy tiavan-dranadahan'ny safidy. Dia hono ary retsy ry anjara. Ahoana izay madama? Ndry zany zao Rovina no midina any aminareo kay. Fa inona koa ary no tena hitadiavan'ity madama ity any safidy mafy? Dia sanatria hoe mbola pakatra ny indrara iny ihany izy. Aza hitako marina. Tsy zany hoa fa te resaka aminy aho momba n'ilay fahaverezan-javatra tao amiko iny. Ka rehefa midina any ambanivohitra indray dia miaraka amindriko makany aminareo koa fa mba te eo naminy. Hitako totriny matahotra be koa nge ndriko zany e. Ka tsy hitako tsony ange izay mbola hitadiavanao ny eo amin'ny mpangalatra e. Sa zay vao tena aza matahotra indry fa efa milamina le savorivory kely le ndray mandeha iny e. Milamina iny. Te hifona amin'ny fotsiny aho dia mba tsara raha mifandamina kely izay mianaka e. Hifona? Ka raha oviana zany ny programa ndry hidina any ry anjara? Za aloha tsy midina any raha tsy amin'ny vakansy krismasy taom-baovao e. Zany? Zany hoe afaka herinandro eo. Ay ve, tsy maninona ara fa miara-midina any tsika mianaka e. Dia ny fiarako no andehanantsika mianaka. Dia amin'izay koa mba manao fety ny farany taona any amin'ilay anadahako e. Manginginy rereo raha teo izy fa ilay zanany faralahy mantsy ny lasa ny Tomasina any amin'ilay zokiny. Ny lalaina vadiny koa mbola any an-dafy. Ay, tsy maninona re.
moramora ihany ianao ringazegaly fa ohatra no mandeha mafiloatra ndre sika zany Tetelary bandy kely fa efa kilalao atsika manitsakadaba. o ringazegaly tsy manaraka lalao intsony inga za fiara zany sofa ao anatin'ny ora famangina tsara ny tonga ary toy dady ry sy tamin'ny miditra ny vavadin'ny hopitaly ry no everiko fa efa nampiatra le saika no everiko zao dady tiako raha ny ampoko manso no nampiariko dia tsy nandray andraikitra momba ny gazegaly tato amin'ny hopitaly akory tsy nisy tokony nrarahiko azy kely akory ndry ory safidy a idady no everiko fa niakatra any ambodratrimo any amin'ny anjara ange ianao zao e manahoana aloha dady manao ny safidy salamaka rahabaina aloha tsy maty foa manaina ny zanako e misaotra zy dada tena saika lasa mihitsy ange zay maly tamin'ny amamon'ny gazegaly loza tokoa aloha zany taitra be mihitsy aho maly nylazany zanaka zegaly an'izany e loza niantso azy tamin'ny finday hony ianao zay ka dia aiza ry seny samby raha misy an'ny zegaly ato amin'ny hopitaly ato a andao miaraka amiko dady sotra betsaka ry izy mianaka tsy nanary ana ro na dia tsy mendrika izany aza inona moa no isoranao an'izany e mpiarabelona amin'ny fanoana ihany anie isika hatr'izay e rehefa misy ny tsy ampy ao aminay dia tsy misy raha tsy ianao no anatonanay nakana vola saika maty aza miteny betsaka aloha fa mandreraka anao zany ho doktery mbola tsy anjaranao no lasa amin'ity taontiry nga losy ty ny olo zao manao fety be amin'ity andro krismasy ka atao ahoana re za kosa atao amin'ny hopitaly aza lefa lavitra aloha ny eritreritra fa ataovy ringazegaly zay asalama amin'ny taom-baovao indray nareo manao fety be sady tsy voasambanao ve zao no tsy nanao fety be tamin'ny andro ny mily mba mangina ry safidy a losako ty sampotsampona farany tontika zao faraparany taona zao koa moa lela zay ny olona hoe maka olona ny ao ambony soa aloha fa evivako hopitaly zily rapitso e rapitso zany zany midina sady mitondra azy any Ambatomanga ie ka efa fantatro moa ny programa ry anjara ahoana kay ka hidina any ambanivohitra amin'izay sika isanao rapitso ka dia mba andray sika no mitsena ny taom-baovao e efa vita tato amiko ny krismasy tsy nako ohatra ny mety kosa raha ato amiko indri no mipetraka e sa ahoana fa hony tokoa aloha e hoe ahoana izay madama tena azondry antoka fa tsy ho tezitra amiko ve dadanareo rehefa tonga anytsika inona moa no atezitra azy amin'izany ka ho faly be azy izy zao mahita hoe inao le madama tsara fanahy asany safidy zany fa isafidy zao no tsy fantatro fa tena nalahelo be mihitsy izy tamin'izy nangorony entana lasa nodiny ary ohatra ny nahita ny safidy zany aho teny amin'ny hopitaly tamin'izana mangenizily zany ve so kosa re olona mety mitovitovy fotsiny zany fa
Izy aza zao any aminaiko. Ohatran'izy mihitsy ahitako izay ka. Dia ohatran'ny miodina mody tsy nahita azy zany izy fa tamin'ny vao nahatsikaritra ahy. Dia avy eo tsy hitako tapoka teo. Dia hoe niodina mody tsy nahita. I madamo tia koa mba mampimeta. Eny mety hoe nieritreritry ihany angamba izany fa saika adiniko andre tokoa. Hoe raha pitsiko nge zily no alaina any amin'ny hopitaly any Bejofo dia andeha any sika miaraka midiny. Tena tsy napoziko aloha hoe zandry ny madama ke ngazegaly iny. Ngazegaly? Fa iza koa izany? Way, marina moa zany anarana napetaky ny olona azy any ambanivohitra fotsiny. Hafa baraka amin'ny madama marina. Moa izay le anarany zily any ambanivohitra. Rehefa salama marina. Marina zany ka. Nefa rehefa salama tsy mahatakatra ny lanjany zany. Tena misaotra an'Andriamanitra marina. Tomba ny antony anaran'Andriamanitra moa ty ianao Ranada. Ndre fa iverinao fa inona mihitsy aty. Ka raha izany toetra ratsy mampalaza anao aty ambanivohitra zany ange ahoana ny mbola asahinao miteny izany anarana masina izany? Okizay moa Ranabavy. Efa taom-baovao koa nge tsika rapitso e. Mba miova sata, miova andrina. Andraso fa lazaiko anareo ny tarigetrako n'ity taom-baovao ity. Dia samy milaza ny azy tsirairay koa nareo rehetra. Ay vare. Ohatry ny azoko an-tsaina sahady ny resaka ataon'ny ngazegaly. Dia inona ho ny raha araka ny hevitra? Lazaiko? Mba lazao angera mahay mamina ny sandoka koa ny kolzy. Hoe izay nalaiko tamin'ny fanambakana dia onerako avo efatreny. Fa ahoana aloha efa nilazanao angaha izy da zanak'Ira tendro hoe aty amintsika ry zareo no sakafo raha pitsoatondro. Ie. Ay. Fa ianao zany ange mbola hita taratra ihany hoe hafahafa sainy. Inona indray ary tia kinalavany Nicole ity. Ka ny zanany ihany tsy nanasainao fa ingara tendro zany tsy mba nilazanao akory. Ohatra taraiky indray ianao. Vao tonga teto an-tanàna le nentinao omaly iny dia izy no lazaiko voalohany. Ay vare. Tena anao fety be zany ngazegaly kisoray mihitsy no nivonoina. Tsy hita fa mba atao re izay atsaratsara amin'ny fiarahamonina amin'ity taom-baovao ity e. Izany mba manara-po amin'ny fihinan-kena ihany koa no leto an-tanàna fa mba fety re ny andro e. Mba azaraina hena ny mponina Ambatomanga fa tsy nahita izay mihinan-kena mandritra ny taona. Ay moa ka ho zaraina fotsiny ny ambiny ataontsika loka. Eo samy tahin'Andriamanitra. Ka zao ry zareo efa manomboka amin'ny fomba ofisialy moa tia ny fety ka mahazo toa manadôla e. Indrindra mahazo toa e. Dia zao e mba hisy ny fifandaminana dia mitsangana zany izay manana fitenenana e. Dia tsy maninona koa izay manana tononkalo hira atao ohatra dia mahazo mitsangana e. Marina mihitsy zany ka sady homana ihany Ka isa no hanomboka azy e. Zao ary andao aloha asesy dia samy miteny ny faniriny amin'ity taona ity daholo tsika rehetrarehetra. Ka zao ary aleo atombontsika amin'ny ngazegaly e. Inona ohatra ny faniriny amin'ity taona ity ohatra. Ary zaho aza tsona amin'izany tsy anarako izany tsony. Aleo fanery ngazegaly Okare tenena amin'izay e. Eny ary zareo ny amotsotra ihany no lazaiko e. Ezaka hanampy ny mpiarabelona amiko amin'ity taona ity. Dia hoy aho hoe tsy misy manana ny ampony fa sambatra izay mifanampy e.
ary aleo tonga de vitaiko ny any fandraisana fitenenana raha atao kely ny jeritodika tamin'iny taona lasa iny de azo lazaina hoe tao ny fifaliana ny fahoriana araky ny mahatantely amam-bahona ny fiainana zay aloha e tao ihany koa anefa ny mety hoe disadisa-piarahamonina ka mijoro eto anoloanareo ny tenako ringa rahatendry telo mianaka ianao koa mory Nicole Zoko tsy laviko fa betsaka ny zavatra tsy nentina taoko kanefa tsy inona moa ny antony reny fa ny fialonana sy ny fitiavam-bola diso tafahoatra ihany izay tsy ampandroso velively ty firenetsika ty kanefa amin'ity taonyity kosa de indro ah tsy ngazy egaly intsony fa efa ingazy ilindray hitako fa tsy mety amin'ny fiarahamonina malagasy raha ny hafetsena no ampiariny e tsy aloha ve ho tombaovao firaisakiny izy ty e de aleo tonga de toizako e miandray a ahoana re zany ohatry ny mahafinaritra ry raha olona raha hoe mifakaty ka hifankahazo tsara sika am'ty taonyty o zany hoe ho taom-baovao-pitiavana zany ty taona vaovao ty e de zao koa e ho an'izy menada misy surprise ho anareo ah efa avy eo atreo aloha ny ahy e aleo manaraka andray eny e za mo de manakambara firy fa niriko zao de hoe mba atahotra an'le nahary ane ny olona am'ty taony ty zay mba ho tombaovao ara-pinoana e ye ka anjaran'izy menada am'izay zao e eny re angana rery anjara sandray a hianatra tsara am'ty taony ty ho taona amin'ny fiezana zany ty taom-baovao ty e hiditra hianatra marindray moa zany anjara amin'ny heriny anatsinain'izao aizandray reno ahita fotsimbary ampitondraina ny mpianatra raha raty fahavaratra ty ka androany fotsiny modikipina aloha fa fety ny andro misaotra ny anjara re any safidy zany sisy ay zandray zany a de hiasa anabe vonontany am'ty taony ty ho taona amin'ny famokarany ary anareo menada zany ange ka hofanipaka be mihitsy e pahony tsy te hianatra intsony anga hony safidy tsy hoe tsy te hianatra fa tsy te hampijaly ny dadantsony ahy de zay no hijanonako aty an-tanàna am'ty taony ty ka zao ara no tiako lazaina taminareo menada teo e eny tompo ty le surprise e hitako fa samy manana zotom-po nareo ka faly aho milaza aminareo fa hiatoako zany ny fianaranareo menada manomboka am'ty taony ty ay afaka mianatra momba ny fambolena koa ange safidy e misaotra madama sao de mba hanao zay amenatra ianao ry madame Nicole zaho rainy ange ny tompona andraikitra amin'ny fianaran'izy mianadana terako e kanefa mo hitanao ihany eny azoko tsara fa aza manahy ianao ho raisiko an-tanany zany tsy haiko zay isorananao ry madama ndreo moa izy da reo misaotra mialory madama tsisy isorana kia sady ny aloha efa mipetraka ny tanjony anampy ny dada am'ty taony ty eny are miresaky sika rehefanina fa mbola fety aloha zao e eno a to lasa manginginana e sika zany efatsony fety ka zao e ty zany mba misy tononkalo kely vo ny foroniko teo izy ty de vakiko anareo ay poeta ndray de mba apitampitomakany lohatenin'izy ty a de hoe ity taony ty asio tononkalo marina aloha le roa asio momba nyty taony ty ka ao are mangina aloha e hoe tsy safidy fiainana mangidy loatra no tamin'iny taony iny tsaroko etaona tamin'ireny na voatifitra ny neny noho ny toedra rahan-kehitriny ny antenaintsika zao ny andrandra tena taom-baovao ka ho taonjy no taona fi hoy izany ane ty taony ty asio tiaka mafimafy le rotsy
aza mamofo tamandreo ianao anaka. Amin'ity taon'ity tantara nosoratany natiora nomena Narda, ireo mpandray anjara Ralala, Arliva, Gaston, Rojo, Sophie, mandray teo Antonio lasa Ursan.